Mbola iverina anatin'ny rarara ny tontolo raha toekarena isika eo anatin'ny andavanandro ny mponina kosa nahitana fiakarany sady ny vidin'ny hena teto andrenivohitra andro vitsivitsy tsy gadona ny fetiny noely efajato ariary eo moa izay fiakarana izay raha ho an'ireo mpivarotra eny Analakely manokana no jerena tsy mahasakana ireo mpanjifa tsy hividy anefa izany raha tsika tsy fanadadiana entiny fano Rakotondratsimba sy mamy rasoanay voty. Manodidina ny efajato ariary ny fiakaran'ny hen'omby sy ny henan-kisoa araka ny nambaran'ireo mpivarotra aty Analakely. Efa tapa-bola izao no nahitana fiakarany ny hena teo amin'ny tsenan'izy ireo. Antony mahatonga ny vidin'ny henan-kisoa hiakatra ny tsy fahampian'ireo kisoa tonga eto andrenivohitra. Eo ihany koa ny fiakaran'ny vidin'ny sakafon'izy ireo ka mahavitsy ireo mpiompy. Miakatra misy kisoa manomboka tamin'ny volana andro miakatra 2000 par kilo izy io amizao. Tsy dia misy koa ny fiakatsy mety zay mampalafa anazy avy ny rana dia tsy tafiakatsy ny amin'ny sisy ny na dia nahitana fiakarana aza ny vidiny hena tsy mahasakana amin'ny mpanjifa izany satria araka ny nambaran'ireo mpivarotra dia mitombo ihany koa ny hena lafa rehefa fety ny andro. Ho an'ity mpivarotra henan-kisoa ity izao dia mahatratra hatramin'ny kisoa roa ny lafiny rehefa fety, ny hen'omby kosa dia omby roa raha 20 kilao ihany ny lafa andavanandro.